Na tsara na mampatahotra dia nametra-panontaniana ny olona foana ny nofy. Na ny mpaninofy na ny siantifika dia samy nametra-panontaniana daholo. Ao ny tsindrimandry, ao ny nofy ratsy, ao ny nofy tsotra, ao koa ny fandinihana ny nofy. Tsotra ny anarako dia arahanao izao tafasiry. Adiny fito sy fahatelo isak'alina tsika amin'ny matory, eo zany. Ao anatin'ny somay paradoxal ny olona iray manofy, izany hoe alohan'ny fifoazana. Misy karazany telo ny cycle any torimasontsika: ny sommeil lent léger, ny sommeil lent profond ary ny paradoxal. Mifandimby foana ireo mandritra ny alina ary alohan'ny foana ny olona ny tena manofy, ary indraindray tadidy dia indraindray tsy tadidy. Mba fantatrao ve fa ny mamifera rehetrarehetra, eny na ny vorona ary dia manofy daholo fa tsy isika olombelona irery. Any amin'ny kolontsaina hafa ohatra dia ny olona be tsindrimandry sy ny mpaninofy dia raisina ho mpaminany. Ara-batana ilaina ny nofy azahoana fampianarana. Ny siantifika dia milaza fa ny zaza vao teraka ny tena be torimaso paradoxal noho itsika olon-dehibe moa izany, ary manampy ary izany torimaso paradoxal izany amin'ny fahamatorany sela ao anatin'ny zazakely iray. Ny nofy koa, izany hoe ny fampiana torimaso, dia manampy be amin'ny fitadidiana. Ny an'i Sigmund Freud izao aminy ny resaka nofy dia misy dikany eo amin'ny fiainanao ny nofy. Izany hoe raha azonao ny dikan'ny nofinao dia azonao ny lazain'ny subconscient anao. Ny nofy dia faniriana hozy izy izay natosika any anatin'ny amparahatoka, ny subconscient io. Raha miverina ny nofy dia afatra avy amin'ny amparahatoka anao. Tsisy mahasamihafa ny nofy sy ny nofy ratsy ary siantifika izany, fa karazana tantara mitranga fotsiny no mahasamihafa azy. Matetika nefa ny nofy ratsy ny tena tadidintsika. Tamin'ny tantara hatr'izay dia lalana makany amin'ny tontolon'ny tsy hita maso ny nofy, makany amin'ny fahalalana koa ary ny fanambarana. Ao anatin'ny testamenta taloha izao misy ny tantaran'i Josefa izay nandika ny nofy ny farao nandritra ny alina maro, ary nahita izy fa hisy mosary ho avy ao amin'ny tany Egipta amin'ny alalan'izany nofy izany no nahalalan'i Josefa an'izany, satria nitoloran'Andriamanitra saina i Josefa mba ahay andika an'ilay nofy. Izay izany no manamarika fa faminaniana ny nofy. Ao anatin'ny mitolojia greka koa izao ohatra, i Zeus rehefa miresaka dia mandefa nofy. Ohatr'izany izao izy nandefa nofy any Agamemnon. Fandendehana fanahy koa ny nofy. Ohatra hoe rehefa matory ianao dia lasa mandendeha any ny fanahinao, ary ao anatin'iny no hoe minjera ohatra ilay fanahinao dia izay mahatonga anao hoe rehefa mifoha ianao amin'ny alina na hoe rehefa maraina n'iny ao aorianan'iny andro iny dia lasa marary tampoka ohatra ny taulanao nefa ianao tsy naninona. Ny fanahy no minjera mahatonga an'izay rehefa avy nandendeha tany. Ny shaman sibérien zao ohatra no tena mahay sy mahafehy an'izay fandendehana ny fanahy izay. Ny nofy koa dia fanambarana, tahaka n'ilay resahantsika teo ao anatin'ny testamenta taloha zao dia 7 ny isan'ny nofy, fa ao amin'ny testamenta vaovao dia 9 fotsiny ny isan'ny nofy. Avy amin'Andriamanitra daholo ny nofy amin'izany tantara ao anatin'ny Baiboly izany. Ao anatin'ny tradition judaïque koa zao ohatra dia misy an'ny Maïmonide dia miteny fa ny fanambarana rehetra lehibe izay niainan'ny jiosy rehetra dia tao anatin'ny nofy daholo no nanambaran'Andriamanitra azy, fa i Mosesy irery ihany no nresahan'Andriamanitra mivantana. Ny musulman zao ohatra dia misy an'i Mahometa izay nahazo ny teny ao anatin'ny Coran
tamin'izy natory tao amin'ny grotte-ny Hira, grotte de Hira io. Tao anatin'izany torimaso zany izy no nahazo ny teny rehetrarehetra izay voasoratra ao anatin'ny Coran. Amin'izao fotoana izao ary moa dia fanirian'ny olona tsirairay mihitsy zany hoe alalan'ny dikan'ny nofo zany. Rehefa manofo ohatra dia manontany tena foana hoe inona ary ny dikan'iny nofo iny. Ary raha ohatra ary hoe mijerijera any anaty tranokalany koa ianao dia maro ny olona manontany ny dikan'izany nofo zany. Misy mihitsy ary moa no mitady vola amin'ny alalan'ny fandikana nofy izay tsy voatery marina fa misy olona mino an'izany fa ny nofo ony dia afatry ny amparadoka amintsika. Arak'izany dia misy tantara iray ity tantaraiko anao izay mahavariana ihany. Misy ny Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini izay italiana mpitendry violon. Tena nalaza be zany ary misy légende izay malaza momba anazy momba ny feokirany iray izay antsoina hoe La Sonate du Diable. Anecdote izay efa lasa légendaire izy ity, nitantarainy tamin'ny Jérôme Lalande. Ny fiatombohan'ilay sonate izy dia ohatr'izao. Natory izy zany tamin'ny alin'ny 1713 dia nanofy nanao pacte tamin'ny diable. Zany hoe nanao pacte tamin'ny diavoly zany. Dia nasaina nanao izay tiany hono ilay diavoly ary tena nomena an'ilay violon mihitsy ary dia hoe mba hitendreo zavatra kely hoe izay zany ny ao anatin'ilay nofiny. Dia nasaina nitendry hono ilay diable na ilay diavoly dia nitendry teo dia nitendry teo ary navita namorona feokira faran'izay tsara ilay diable. Tena gaga hony i Giuseppe Tartini tao anatin'ilay nofy fa tena tsara zany feokira zany. Rehefa mifoha izy avy eo dia tonga dia niraisina aingana ny violon dia hoe averiny tendrena ilay izy teo. Nanao nefa izy tsy tena nahafapo anazy fa nanakaikikaiky fotsiny ilay izy fa tsy tena hoe tsara be araka n'ilay tao anatin'ilay nofy. Dia tateo aoriana ary moa izy niteny mihitsy talohan'ny nofaty fa fanenenanao aho izy izany tsy nahaverenako an'ilay feokira nataon'ilay diable tao anaty nofy satria tena tsy azo oharina amin'ilay anazy akory ary ilay ahy raha ohatra tena ampitahaina ilay izy. Izany moa zany izay zavatra nitantarain'ny Giuseppe Tartini, violoniste izy io ary lasa légendaire zany tantara zany momba ny La Sonate du Diable. Tsotany anarako tena rahanao teo tafasiro.